Dia kizy kely mila miteny mafy manjary tsiray. Alefa. Avena ray, raiky ambin'ny folo, roa ambin'ny folo. Agareo avena ray teo. Raiky ambin'ny folo, roa ambin'ny folo, telo ambin'ny folo. Reharehan'ny Fiangonana Katolika Malagasy eto Paris sy ny manodidina ny fananana voamiran'ny kolontsaina. Izy no mpandrindra sy mamerina ny fampitana fampianarana ireo hairiba sy aretin-tsaina ny Ntaolo Malagasy amin'ny alalan'ny fampianarana ny teny Malagasy, ny tantarany firenena, ny fomba amam-panao nentin-drazana. Ny fampiarany ankizy an'izany dia ny fandraisany anjara amin'ny fanentanana ny lamesa, ny fikarakarana ny fety isan-karazany, fandraisany anjara amin'ny fetin'ny Noely, ny fetin'ny Ray, ny fetin'ny Reny. Izany dia ataon'zareo amin'ny alalan'ny dihy sy ny hira ary ny tsianjery. Ao ihany koa ny fianaran'zareo ny kilalao malagasy toy ny katro na ny fanorona. Ianareo ray ampanahy, ianareo zokiona, ianareo rehetra vory eto, na avieza na avieza, tonga soa re tompoko. Faly indreto zahay zanakareo, faly sy ravo miara-mankalaza aminareo. Ilay nahaterahany ilay mpanavitra antsika, dia ilay Kristy zanak'Andriamanitra. Dao ary hiaraka aminay dadan'i Jesosy. Azandrikely Jesosy fifaliana ny androandroany Noely Saint-Mathieu antsika. Nareo no responsable ny lamesa nareo zany. Nareo zany ny hira atao amina dia mba hirahinareo daholo. Nareo dia mandray anjara amin'ny hira ny vavaka ny ankizy. Dia misy manentana lamesa iry alohany, dia misy miservir, dia misy mitakrakitra. Ianao tompo ilay zoko mahatoky, feno fanantenana, mampitony. Panasitrana, bevindrafo, mivavaisika. Faindondra raha ny mampita ny kolontsaina malagasy, indrindra ny teny malagasy amin'ireo taranaka 5 sy fara hitondra ny fiangonana afaka fotoana vitsy dia vitsy. Koa manantena antsika ray aman-dreny havitrika hiara hiasa, hitondra ny ankizy hianatra ny teny malagasy, satria izay tia tanindrazana, tia tenin-drazana.